Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao azoma hariva izao ary voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny tomboko mitarika antsika ao anatin'izao live izao mankasitraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay miaraka amintsika ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny tombosoa omeny anahy ahafahako mitondra antsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao ary isaorana manokana ihany koa ianao izay manaraka live amin'izao fotoana izao sy manaraka live sanandro ianao izay mizara mba fitoriana filazantsara mba ho famonjen'ny fanahy maro dia mankasitraka antsika rehetra amin'ny fiaraha-miasa. Eto isika anio dia mbola miteny amintsika ihany hoe bazarao an-trano live dia mba amin'izany ny olona maro mba afaka manaraka amin'ny fotoam-bavaka ary ihany koa mba ity volana ity hoe fionana amin'Andriamanitra dia mba hisy fionana amin'Andriamanitra ny olona fiainan'ny olona ihany koa. Alohan'ny idirantsika landalo kokoa tompoko dia andao isika sy ianao hamaky tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao anatin'ny Salamo 27 andi valo Salamo fafito amby amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hozy tenin'Andriamanitra manao hoe raha hoy ianao tadiavinareo ny tavako zao hariva izao mitady antavan'Andriamanitra mitady fionana amin'Andriamanitra ny tena feno ampelantanan'ny tompo ity fotoana ity dia manasa amin'ny fanahy masina isika angataka fanadiovana mba ahiona amin'Andriamanitra ary azadina misaotra an'Andriamanitra satria noho ny fahasoavana noho ny famindrapo matoy izao atsika sy ianao ndao atsika sy ianao hiara hivavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada mbola misaotra anao izay amin'izao anio izao Andriamanitra tsara ianao tena mpanao tsara foana ianao amin'ny fiainanay mbola tombosoa lehibe avy aminao ahafahanay miaraka eto androany ahafahanay miona amin'izao plateforme izao mba hiderany anaranao mba hankalaza anao mba hitady antavanao ihany koa mba hikatsaka ny teny izay ho alefanao amin'ny fiainanay dia tena misaotra anao izay tsapanay fa tombosoa lehibe mihitsy ny dada zany anananay zany hoe anompoana Andriamanitra lehibe tahakanao ianao ilay Andriamanitra lehibe ilay mpanjaka ilay tompony tompo tena tombosoa lehibe zany dada anananay ahafahanay mifandray amin'ny satria tsy takatry ny sainay mihitsy ny fahalebiazanao dia tena te hisaotra anao zay dada iza moa zay ahafahanay miantso anao ahafahanay manompo anao ahafahanay manandratra ny anaranao ianao ny tena izy ianao ny tena ilay Andriamanitra tsy misy tahaka anao tsy misaotra anao tsy misy mahavita tahaka ny vitanao tompo tena misaotra anao izay fa mifidinao manokana izay anompo anao eto izay dada fantatrao fa ainao mbola mangataka aminao dada mba mifanainao masina no hitarika anay eto androany indrindra za izay mifidinao androany hitondra teny hitondra fampaherezana hitondra afatra avy aminao ho an'ny olona izay manaraka an'izao live izao tena mangataka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tena hiasa tanteraka ato amiko ianao mba ho voapita tsara ny afatra sady mandray ny olona rehetra izay manaraka an'izao live izao ary izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mifona aminao zay dada amin'ny zavatra rehetra nataonay tsy nety androany ary mbola mangataka ilay raha sabidin'i Jesosy Kristy ilay rahan'i Jesosy Kristy izay miteny mihoatra lavitra noho ny rahany Abely angatanay androany mba anadio anay ny fonay ny sainay ny tenanay ny ainay ny mombanay ray manontolo tompo Diova mba ahafahanay tena ahitanao androany hozy tenao manao hoe zay madio ampo dia voninahitra zay ao anatin'izao live zao dada zay ny andraindrainay anao hoe mba ho avelanao ny helokay ary tena ianao no hiasa tanteraka ao anatin'i Jesosy Kristy dada dia omenay anao sehatra tanapaka ao anatin'izao live izao ianao ilay Andriamanitra mpanafaka ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana ianao ilay Andriamanitra mpanangana ianao ilay Andriamanitra mpame solution ianao ilay Andriamanitra mampifaly ianao ilay Andriamanitra fiadanana ianao ilay Andriamanitra fitiavana amaly anay tsirairay avy eto androany dia misaotra sy midera mankalaza anao zay noho ny fitiavanao anay dia rainay ny anaranao masina dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Amen, alléluia. Ndao isika sy ianao anaraka hira voalohany indrindra izay atao hoe
tompo te ity anao te hitsaoka anao dia arao zany iry zany ary iraina amin'ny tompo zany tena teneny mihitsy ny hoe tena te ity anao dada tena te hitsaoka anao fa ianao tena ilaiko amin'ny fiainako andao ary.
aleluia ary mbola miaraba antsika hitako fa niakatra any amin'ny 21 antsika donc zany a maro namana zay niona antsika tao anatin'io live io a dia miaraba manokana felana Boubou Isabelle felana Isabelle Boubou Feno Nadia Felicia Yeri Novolaina Teresa Nadia Angeline Saouli miaraba nareo rehetra aty adiny mihitsy mpamanitra zay miaraka amintsika eto amin'izao fotoana izao ary Alvinio ihany koa miaraka amintsika eto amin'ny teknika amin'ny lafina teknika dia teny aminao hoe matoa ianao tafiditra ao anatin'izao live zao dia efa ianao zany ny fidin'Andriamanitra androany ny qualifien'Andriamanitra androany iona aminy ary hitantsika androany hoe amin'ny fomba ahoany fomba maro ihany fa anankitelo ihany zaraiko amintsika androany hoe ahafahantsika no miona amin'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra voalohany indrindra tokoa tiako vakiako amintsika hitantsika amin'ny Matthieu 7 andiny 7 ka hatramin'ny 9 zay fantatritsika tsara teneny amin'ny tenanao aloha hoe qualifié iona amin'Andriamanitra androany dao ary vakintsika ny tenin'Andriamanitra Matthieu 7 andiny 7 ka hatramin'ny 9 osy tenin'Andriamanitra gata dia omena ianareo mitadiavy dia ahita ianareo dondona dia ovahana ianareo Pavalo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay rehetra mitady no mahita, ary izay rehetra mandondona no ovoana. Ianao zany, ianao mitady androany. Ianao mitady an'Andriamanitra androany dia ahita anazy ianao. Ianao mandondona androany dia ovany ianao. Zany no ataon'Andriamanitra antsika sy ianao androany. Tiako fatariny. Isika sy ianao androany, tiako ampahafantariny amintsika alohan'ny hidirako ny tenin'Andriamanitra manaraka hoe Andriamanitra dia Andriamanitra omnipotent, omniprésent, omniscient. Ny omniprésent zany n'aiza na aiza misy an'Andriamanitra. Omniscient mahay zavadrehetra, mahalala ny zavadrehetra izy. Ary omnipotent indray dia Andriamanitra tsy toy izy, Andriamanitra mahavita ny zavadrehetra. Donc amin'ny fomba rehetra afaka ampiasain'Andriamanitra raha hoe te hiona isika izy, ary isika sy ianao ihany koa mila koa isika te hiona aminazy. Raha vao isika mangetaeta te hiona dia ao izy. Andriamanitra manana fomba fiasany fa oka isika sy ianao dia tena omaly ny ara-panahy anaraka tsara ny zavatra tian'Andriamanitra teneny amintsika androany dia mino tanteraka aho fa Andriamanitra anana teno antsika sy ianao ary iona amin'Andriamanitra isika voka ao anatin'ity volana Mey ity isika dia anana fijoroana vavinombelona lehibe tahaka mbola tsy nananantsika hatramin'izay ka hatramin'izao satria tahaka ny teneko antsika tamin'ny herinandro tsy misy olona nefa mbola mijanona ohatry ny taloha ihany ny fiainany. Voalohany indrindra ny fomba anankiray azontsika hoe iona amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny teny. Amin'ny alalan'ny teny satria hozy tenin'Andriamanitra ao amin'ny obolana 4:22 zay efa fantatritsika tsara hoe ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Zany aina zany hoe fiainana. Tadidintsika hoe hozy Jesosy Kristy hoe tonga ao ame fiainana anareo ary fiainana be da be. Marina isika sy ianao mety tsy niona tamin'i Jesosy Kristy vatana tahaka niona ny olona taminazy tamin'izy teto an-tany. Fa na dia tsy hitatsika vatana ohatr'izao izy dia ny teny napetraka. Fatarina fa Andriamanitra sy ny teny dia ray ihany. Jesosy Kristy tonga nofo teto an-tany dia ny tenin'Andriamanitra mitoetra foana. Zany hoe zany te hiteny amintsika hoe rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao, isaky ny mamaky tenin'Andriamanitra ianao
dia fionanao amin'Andriamanitra izany satria mamaky ny teny ianao name inspiration an'ny olombelona anoratra ny aminy io tsy sain'ny olombelona zany tsy sain'ny olombelona fa sain'Andriamanitra dia iona amintsika izy amin'ny alalan'ny teny. Isaky ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao dia aza atao tsinitsiny zany fionana amin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao isika efa namaky an'io teny io lana 4:22 aina ho an'izay mahazo azy fionana amin'Andriamanitra izany fahasalamana ho an'ny ofo rehetra. Zany hoe raha sanatria maharary ianao mandre an'izao teny izao dia maninona ny tenin'Andriamanitra manasitrana anao fionana izany. Fantatrao hoe nge rehefa mandeha any amin'ny hôpitaly ianao raha marary dokotera nge tsy manasitrana mitsabo izy indraindray ary amin'ny fanafody omeny antsika manao zavatra sitrana antsika. Misy témoignage kely tiako zaraiko amintsika mety maro atsika koa efa nandre an'izany. Isika aty amin'ny Maurice na any amin'ny Madagasikara dia tena libre tsara atsika mamaky tenin'Andriamanitra mandeha mivavaka. Fa amin'ny toerana maro eraky n'izao tontolo izao tena enjehana mihitsy ny olona kristianina tiako teneny enjehana tsy afaka mamaky baiboly tsy afaka miara mivavaka tsy afaka mandeha any am-piangonana enjehana vonony. Ary misy zavatra nivoaka tany amin'ny Chine nisy zareo zany tena nanova ny fiainan'ny olona maro nefa isika manana baiboly au complet tenin'Andriamanitra be da be afahantsika iona amin'Andriamanitra. Donc tsy tokony ataontsika tsinitsiny mihitsiny isaky ny miaino tenin'Andriamanitra isika fionana amin'Andriamanitra izany fahasoavana lehibe zany na ianao rery anetrany mamaky tenin'Andriamanitra Andriamanitra miteny aminao zany miona aminao izy amin'ny alalan'ny teny voasoratra. Ary ozy koa Jesosy raha fantatrao le teny ao amin'ny fofony ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay avoakan'ny vavan'Andriamanitra. Tsy mofony ihany ny velomantsika sy ianao fa ny teny rehetra izay avoakan'ny vavan'Andriamanitra. Mila mamelanja mihitsy isika amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy afaka maha-kristiana atsika tsy afaka mihitsy isika mivoaka ka mihitsy isika hoe tsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra satria ao ny fiainana ao n'Andriamanitra miteny amintsika any zavatra tiany ambarany amintsika. Raha mijery ihany koa isika ny raha ohatra ka exemple ray raha ohatra ka hoe ianao manana ny olon-tianao raha za ohatra hoe izay mivady mbola hoe tsy manambady tamin'izany fotoana zany tsy mbola nisy an'izany hoe telefona andefasana message sy ny ohatr'izao fa nandefa taratasy ary le taratasy tsy tonga io andro io ihany 4 jours vao tonga ny aminazy dia rehefa mamaky an'le taratasy dia rehefa vakiko le izy dia tena matsapa teny hoe tena ho akaiko mihitsy izy tena miona aminazy mihitsy amin'ny alalan'ilay taratasy omeny anahy. Dia ohatr'izany koa isika rehefa mamaky tenin'Andriamanitra tokony mihitsy isika matsapa hoe miona amin'Andriamanitra isika mibitabita ahoana fomba fiteny an'izany bitabitaka mihitsy ny ao anatintsika hoe inona zany lazain'i Jehovah amiko androany. Mifoha ianao maraina mamaky baiboly atoandro ianao zany tena hoe fiainana ho atsika izany tsy tokony ataontsika ambany zavatra ny tenin'Andriamanitra. Aza mieritreritra ianao hoe inona daholo no ataoko hoe ahafahako mahita n'Andriamanitra vatany fa ny tenin'Andriamanitra zao fomba anankiray ahafahanao miona aminazy. Ary rehefa izy no miteny aminao dia fantatrao tsara ny teny hoe raha izy no mandefa ny teny aminao hoe tsy miakatra tsy miverina ny amin'izany teny zany raha tsy efa manatateraka izay nandriran'Andriamanitra azy amin'ny fiainanao. Donc isika sy ianao mila manisy lanja tsara mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika sy ianao. Hitanao koa rehefa mamaky tenin'Andriamanitra ianao tabe teny fikasana reny teny fikasana ireny fa te hiteny aminao hoe vakio foana reny
maiky ianao mamaky anazy a, maiky ianao mikonfese anazy a, dia manao ny asany amin'ny fiainanao izy. Ny tenin'Andriamanitra tsy ohatry ny gazety, tsy ohatry ny hoe revue, na ohatry ny hoe roman, na ohatra hoe ina moa reny boky zay hitantsika any amin'ny librairie rehetra reny, fa hafa mihitsy ny baiboly, hafa mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Aina ho an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Miona amin'Andriamanitra nge isika e. Rehefa mahazo fahasalamana, tsy fionana ve zany? Fionana izany. Mino androany manomboka androany ianao tsy ho ataonao tsinitsino intsony ny famakiana tenin'Andriamanitra na ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Nandre maro ianao androany. Matthieu 7:7. Efa nandrenao obolana 4:22. Efa nandrenao Matthieu 4:4. Aza atao ambany zavatra fa miteny amintsika Andriamanitra. Ny faharoa, ny fomba anankiray afantsika miona amin'Andriamanitra ihany koa, hitantsika ao anatin'ny Matthieu 9:9. Mino fa fantatrao tsara io teny io. Osy tenin'Andriamanitra manao hoe fa ianao koa raha mivavaka dia midiry ao amin'ny efitrano, ka rehefa voarindranao ny varavaranao dia mivava amin'ny rainao izay ao amanginginy, ary ny rainao izay mahita ao amanginginy no amaly anao. Io fotoana anankiray hoe ianao sy Andriamanitra mivavaka, tsy midika koa hoe tsy mila makany amin'ny fiangonana ianao. Amin'ny Hébreux 10:35-36 hitanao tsara, mila isika miona miaraka ao anatin'ny assemblée. Fa io tian'Andriamanitra teneny io hoe rehefa isika sy ianao hoe andeha hivavaka amin'Andriamanitra, hoe intimité entre atsika sy n'Andriamanitra, dia ao amin'ny chambranao ianao mivavaka. Dia amin'izay ianao tena malina tsara. Rehefa mivavaka zany zareo ohatra ny hoe conversation zay ataonao amin'Andriamanitra. Raha olona anankiroa miresaka, dia miteny za ohatra, dia avy eo akaiky eo miresaka aminazy dia avy miteny dia lasa izy mamaly. Na hoe izy miteny dia za mamaly. Ohatr'izany koa miaraka amin'Andriamanitra. Fa matetika isika tena marina, matetika dia tena matetika tenentsika daholo vavaka, tenentsika daholo zay tiantsika teneny, dia rehefa vita dia lasa isika mandeha tsy miaina an'izay tenenin'Andriamanitra. Conversation miaraka amin'Andriamanitra, fionana amin'Andriamanitra dia fotoana natokantsika sy ianao mihitsy hoe isika sy misy mpanompon'Andriamanitra fantatry ny olona maro erakin'izao tontolo izao atao hoe benihiny. Izy zany rehefa mivavaka dia miteny mihitsy hoe tonga soa fanahy masina, bonjour fanahy masina, miaraba amin'ny fanahy masina mihitsy izy. Dia isika sy ianao rehefa mivavaka miresaka amin'Andriamanitra, fionana aminazy zany. Mila malina koa isika. Misy zavatra tiany lazaina amintsika ihany koa. Inona moa atao hoe mivavaka? Mivavaka isika ohatra hoe misy situation manjo atsika dia andeha isika miresaka amin'Andriamanitra. Tsy hoe tsy fantany akory zany fantany tsara zao situation misy anao. Fa ianao kosa malala hoe rehefa Andriamanitra no resahako, rehefa izy no vavaliny izy, mame valim-bavaka izy, mame solution izy, zany mahatonga ny hoe mila mivavaka isika. Dia rehefa mivavaka ianao aza atao tsinitsino, aza atao ambany zavatra, fa io fionana lehibe amin'Andriamanitra. Dia izay ao anatin'ny fonin'Andriamanitra lazaina aminao amin'io situation manjoanao io. Tsy haiko aloha raha manao an'izany ianao hoe misy fotoana rehefa mivavaka ianao dia miresaka amin'Andriamanitra, na dia tsy hoe audible na dia tsy rehanao misy teny alefany ao amin'ny fonao dia mamaly anao izy amin'izany. Na hoe miteny aminao izy hoe vakio ny teny amin'izao,
zao verset zao vakiny dia azonao valiny. Mino fa maro amintsika manao an'izany. Reny zavatra reny zary amin'Andriamanitra izany. Tsy tokony ataontsika ambany zavatra. Atao foany mivavaka makakaye. Isaky mivavaka ianao makakaye. Zao ny sujet de prière nataoko. Zao ny valiny azoko avy amin'Andriamanitra. Dia rehefa soratanao io dia tsy maintsy ho hitanao fa tanteraka io. Satria Andriamanitra miteny tsy olombelona izy ka handainga zay nilazaina aminao zany tokoa no ataony aminao. Fomba faharoa ny teneko antsika conversation amin'ny alalan'ny mivavaka isika dia fionana amin'Andriamanitra. Misy fahatelo ihany koa zaraiko amintsika, hitatsika ihany koa amin'ny alalan'ny mpon'Andriamanitra isika afaka miona amin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra tiako vakiako amintsika, hitatsika amin'ny Tesalonianina voalohany 5:9-20. Hitantsika ny mpanompon'Andriamanitra, Andriamanitra miteny hoe tsy manao ninina izy raha tsy milaza amin'ny mpanompony aloha. Raha ohatra ka hoe isika asianao mandeha ny am-piangonana na eto aza amin'izao live zao, za mety tsy mahalala ny situation anao, tsy mahalala ny zavatra manjo anao, tsy mahalala ny zavatra heretanao, fa Andriamanitra izy mahalala ny zavatra rehetra. Zany nahatonga na niteny mihitsy tamin'ny voalohany hoe Andriamanitra omniprésent, omnipotent, omniscient. Hainy daholo ny zavatra rehetra ary n'aiza na aiza misy anazy ary mahavita ny zavatra rehetra izy. Amin'ny fotoana isika asianao mivavaka na amin'izao live zao na mandeha fiangonana dia mampiasa amin'ny mpanompony n'Andriamanitra. Mampiasa amin'ny mpanompony izy amin'ny lafiny anankiray tiako resako androany, amin'ny lafiny faminaniana. Donc vakintsika tenin'Andriamanitra amin'ny 1 Thessalonianina 5:20-21. Osy tenin'Andriamanitra manao hoe aza manao tsinitsiny ny faminaniana. Fataro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Aza manao tsinitsiny ny faminaniana. Fataro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Eto dia te hiteny amintsika hoe rehefa mankany am-piangonana hiara hivavaka ao anatin'ny assemblée na hoe ao anatin'io live io, oka tsy ho ataontsika hoe mahazatra. Efa mahazatra tahaka ny nampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra antsika tamin'ny tapabolana, mila misy fiomanana, mila miomana antsika hoe iona amin'Andriamanitra. Satria zao matetika ny olona miteny hoe efa tonga eto ihany fa manino ihany na mahazo teny faminaniana, za tsy mahazo teny faminaniana. Matetika misy an'izany. Be da be ny olona miara-mivavaka mpanompon'Andriamanitra miteny faminaniana amin'ny fiainany ihany, fiainan'ny Paul, fiainan'ny Jacob, fiainan'ny Orsohatra, fiainan'ny Felicia, fiainan'ny Felana. Dia efa manino nena zany tsy tenen'ny tompo. Zao le izy. Alohan'ny andehanantsika mila misy fiomanana. Rehefa miomana ianao mangataka amin'ny tompo andeha dia mba ianao mahalala ny situationako, dia ianao no hiteny amiko amin'ny alalan'ny mpanomponao, dia inona ny zavatra mitranga? Mampiasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra hiteny amin'ny fiainanao. Na hoe mampiasa amin'ny mpanompony izy aminany amin'ny fiainanao. Ary io moa tenin'Andriamanitra aza tsiny ny faminaniana, fataro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Zany hoe zany ianao efa niresaka tamin'Andriamanitra momba ny situationao, efa fantatry n'Andriamanitra ny momba ny situationao, ary ianao koa efa mangetaeta any hatrany tonga any tsy maintsy mahazo vahaolana. Dia inon'Andriamanitra mikasika amin'ny mpanompony miteny amin'ny fiainanao? Inon'Andriamanitra mame faminaniana amin'ny mpanompony ho anao? Dia rehefa tonga zay zavatra izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe aza manao tsinitsiny ny faminaniana, satria ngeno tany hatrany efa nangataka mba hiteny aminao izy. Azonao? Dia rehefa miteny izy mandefa fa dia zao ary ny manaraka, fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara.
Andriamanitra zany faminaniny karazany confirmation alefan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompo. Efa niresaka tamin'ny tompo ianao, rehefa mivoaka ilay faminaniny dia avy dia fantatrao hoe tena izy zany, tena marina zany ary inonovatra hitranga amin'ny fiainanao. Rehefa mandeha mivavaka isika anao anatin'izao live zao, tsy haintsika nge fomba fiasan'Andriamanitra, tsy takatrintsika fomba fiasany. Ozy tenin'Andriamanitra no manao hoe fievitry n'Andriamanitra tsy fievitrintsika, fa isika fotsiny hoe mila vonina antrany isika. Tsy hoe rehefa mandeha vavaka na hoe manaraka live hoe tsy hoe andeha iona amin'ny namana fotsiny sy ny ohatran'izao. Tena hoe iona amin'ilay mpanjaka mahalala ny fiainako izy, mahalala ny zavatra iainako izy, mahalala ny zavatra manjo ahy izy, ary izy lay Andriamanitra tsara, lay Andriamanitra tia, lay Andriamanitra ny safidy, izy mahalala an'izay teny tokony avoakany ho an'androany. Tena mila mangetaheta foana isika sy ianao rehefa mandeha vavaka na manaraka live. Eto ihany koa ao anatin'izany antsika tsy ho ela androany. Matetika efa malaza hoe za maka fotoana be, tena tsy ho ela mihitsy isika androany mba anananao fotoana hivavaka tsara alohan'ny hatorinao. Ary ihany koa tena hoe ataonao ahoana re zany? Tena ataonao pratika mihitsy le izy androany hariva. Rehefa mila an'Andriamanitra nge isika zareo rehefa miantso azy isika dia mamaly izy. Izy tsy mahalala an'izany. Fa indraindray isika dia variana, nefa isika tsy mandre. Ozy teny manao hoe ny ondriko mahalala ny feoako. Fantatrao nga feoany? Mahalala ny feo izy, mahalala ny feo anao. Fa ianao hoe fa zatra mandre amin'ny feoany. Mahalala antsika tsirairay avy izy, mahalala ny zavatra manjo antsika izy. Fa rehefa miantso antsika koa izy, dia isika alina ra-panahy. Eto tena miteny fa misy olona vangin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ianao miteny hoe za tsy ho tenenin'Andriamanitra mihitsy fa za ohatr'izao, zao ny zavatra nataoko, zao ny zavatra nataoko. Manamely teny ianao amin'izao fotoana izao hoe tsy mety zao zavatra nataoko izao, fa zao te hiteny aminao. Matoa ianao manao an'izany mbola miasa tsara aminao ny fanahy masina. Fantatrao ny asa amin'ny fanahy masina, ny asa amin'ny fanahy masina tena miteny amintsika izy, mibitsika amintsika izy. Amin'ny zavatra tsy mety ataontsika mba hatonga saina isika. Matoa mbola miteny aminao fanahy masina, matoa tsapanao fa tsy mety ny ataonao. Dia mbola miasa tsara aminao fanahy masina. Raha vao tsy miteny tsony izy, raha vao tsy miteny aminao hoe na inona ataonao, tsy miteny aminao, tsy mibitsika aminao, tsy miteny, tsy mivolana, dia izay vao tena grave. Fa zay ny ampitenen'ny fanahy masina anao amin'izao fotoana izao hoe ianao zany, ianao mieritreritra an'izany hoe za tsy hitenenin'Andriamanitra mihitsy, satria za ohatr'izao, za nanao ohatr'izao. Matoa ianao tafiditra amin'izao live zao qualifié iona amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakianao ny teny, amin'ny alalan'ny fiainonao ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny mpanompony. Qualifié ianao matoa ianao tafiditra amin'izao live zao. Aza manambany ny teninao ianao lay tian'Andriamanitra. Fa zao rehefa mibitsika aminao fanahy masina, zao tsy mety, mety zao ho sakana tsy iona aminao amin'Andriamanitra, dia tapao za manomboka androany. Aza atao tsony io zavatra vanginy fanahy masina anao io amin'izao fotoana izao, mba hahafahanao miona amin'Andriamanitra. Tiampahery androany hoe matoko ianao anisany hoe zanak'Andriamanitra, voasony an-danitra ny anaranao, dia zao tokony tsapanao hoe raha tsy efa miona eto an-tany ianao sy n'Andriamanitra, dia tsy afaka iona ny an-danitra. Rehefa tonga Jesosy Kristy akantsika, dia tsy iona aminazy zany, tsy afaka hiaraka aminazy ianao raha tsy efa miona aminazy ianao eto amin'ity tany ity. Ianao anie efa zanak'Andriamanitra, efa vita batisa, efa nandray anazy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Ialao fotsiny zavatra tsy mety ataonao, dia indray androany tsy maintsy efa miona eto an-tany, tsy maintsy tsy miona any an-danitra ihany koa isika.
qualifié ihany koa isika sy anao iona aminazy ny an-danitra. Misy latabatra be, misy fety lehibe miandratsika. Isika sy anao lay dimy vavy endry izay niandry zay iona amin'Andriamanitra. Fa le izy ny eta mavesatra rehetra, ny zavatra rehetra tsy mamely anao iona amin'Andriamanitra esory. Aza sina fiatseretana intsony efa fantatrao fa tsy mety, io mety sakana dia avy dia esory. Aza mandeha logika amina olombelona, fa ny logika amina olombelona tsy mahavonjy atsika zany. Allo Andriamanitra mamangy atsika. Raha eto androany ary andeha isika amin'izao fotoana izao ivavaka ho anao Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao. Ary vao miteny aminao izy dia horeanao, satria izy niteny hoe ny ondriko malala ny feoko. Ivavaka aho mba tena verina amin'ny fiainanao, tena iona amin'Andriamanitra tokoa ianao amin'ity volana ity. Ary zavatra tsy nety rehetra ataon'Andriamanitra, avadiky n'Andriamanitra ny tantaranao. Ataon'Andriamanitra tsara. Andao ary sika sy anao ivavaka, aty koza ivavaka ho anao. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Dada, misaotra sy midera amankalazanao amin'ny fotoana androany. Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra lehibe ianao, Andriamanitra mahita ny olona rehetra ao anatin'izao live izao. Na aiza misy anazy, any koa misy anao, satria ozy teninao hoe ianao lay Andriamanitra omniprésent, sady Andriamanitra lavitra ianao no Andriamanitra akaiky. Dada, apetraka feno ampelantananao ny olona tsirairay avy zay mangetaetanao anio, zay mitady anao anio, zay mitady fionana fatratra aminao amin'izao fotoana izao. Mivavaka aho Dada mba tena ambombanao, ianao hiasa amin'ny fiainan'zareo, tena atsapa mihitsy izy ireo fa tsy irery, atsapa mihitsy izy ireo fa eo foana ianao miaraka aminy, atsapa mihitsy izy ireo Dada fa tsy mbola vita ny momba azy fa zao vao manomboka. Dada, miasa ianao amin'ny fiainan'izy ireo, ataovy ny asanao magaga, ny fanao tamin'ny fiainany, oka mokatra amin'izay zany, satria ozy teninao manao hoe ity taona ity, ny taona famokarana, oka mokatra amin'ny fiainany Dada, ny teny zay efa nambolenao ao anatiny, oka isy vokatra lehibe, isy vokatra maro ao anatin'ny fiainany, noho ny amin'izao volana fionana izao, satria fantatray revo efa miona aminao izay tsy ho toy ny taloha intsony ny fiainanay. Dada, ny olona zay ketraka amin'izao fotoana izao, ny olona izay tsy manana fanantenana, ny olona miaina ao anatin'ny fahatsopana ny tenana, ny olona fantany fanaka décision tsy ne. Dada, ianao lay Andriamanitra be fitiavana sy Andriamanitra be famindrapo, ianao no ivavahanay amin'izao fotoana izao, angataka famindrapo avy aminao Dada. Mamindra ianao fo aminay tsirairay avy, ary oka iseho amin'ny fiainanay Tompo ny tavanao, oka Tompo ny voninahitrao iseho amin'ny fiainanay tsirairay avy, mba tena anana fifaliana ny olona, anana fanantenana, anana fiadanana antrany ary tena irosa hatrany miaraka aminao Tompo amin'izao fotoana izao. Ny zavatra andrandrain'ny olonao, ianao malala ny fiainan'ny olona tsirairay avy, ny fanirian'ny fony tsirairay avy Tompo, oka ianao no ame an'izany, oka ianao no ame anazy an'izany Dada, mba ho fantany tsara, mba ho tsapany tsara, efa niona taminao indray izy amin'ny alalan'izao live izao, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fotoanantsika androany. Mino fa misy teny raisinao, mino fa tsapanao fa tianao Andriamanitra, ary te ampahery anao miroso foana. Maika ianao miroso, maika ianao miroso lalina dia ahita zavatra misy voninahitry n'Andriamanitra, ahita trésor ianao. Zay le izy, ahita trésor ianao. Tahin'Andriamanitra ianao mba vita aloha isika androany, tahiny Tompo manokana ianao zay nanaraka an'izao live izao androany, ary mino aho fa hiverina ianao miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona. Ientoko
fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony anaraka anao amin'ny andro rehetra iananao, dia hitoetra ao amin'ny tranony Jehova andro lavy ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Tahiny tompo ianao.